dia efa miatana ny premier ministre zay lehibe ny gouvernementa. Manaraka zao dia Andriamatoa ministra eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika misahana tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana tany sy fampitaovana safokaotra ihany koa ny Tomasina fiditra anatin'izany faritra Antsinanana. Ny manaraka zao dia Andriamatoa ministra industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Ao ankilaneo ny Andriamatoa ministra ny fizahatany. Manaraka zao ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Andriamatoa sekretera-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovana misahana ny gendarmerie. Raha tsisy ny commune anano sarotra ny fampandrosoana ary mety tsisy mihitsy angamba zany fampandrosoana zany. Kanefa ambarako eto horentanitran-danitra fa ny commune akory dia tsy firenena anatina firenena, ce n'est pas un état dans un état. Tsy maintsy miankina amin'ny fitondram-panjakana ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana fa tsisy commune anderery zany eto ka tsy maintsy avelona zany apetraka zany fa ny commune tsy maintsy miara-miasa fitondram-panjakana. Na dia io trésor fotsiny azy ny resahantsika olom-panjakana ny lehibe ny trésor eto. Ny lehibe ny trésor, ny trésorier général dia io zany comptable la mairie mpiasa am-panjakana io ka raha vao io fotsiny manakatso dia mikatsotsika eto. Tsy maintsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana itsika. Ary tsika manana ray aman-dreny be miay antsika amin'izany fitantanana sy ny fitondrana ny commune izany. Ny fitondram-panjakana dia anano sarotra koa raha ohatra ka tsy mitsinjo antsika vahoaka mandady arona, raha ohatra ka tsy mitsinjo ny commune ny fitondram-panjakana ka rano sy vary reo tsy hafa misaraka. Androany ankehitriny amin'izao ora itenenana zao dia io ny Andriamatoa Premier ministre mbola hanamafy an'izany fa ny be tanàna rehetrarehetra dia vonona hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana. Manome toky anao zay Andriamatoa Premier ministre. Ka eto zany za manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana rehetra eto Tomasina mba hametanana ny be ny tanàna mba hanampy anahy ampiriatra ny re olo fafanimpirenena reo. Tsy mba dia lava kabary ary za mikabary voalohany afaka miteny zay teny tiako atao zaho kanefa raha voateniko daholo rehetrarehetra sahirana ny manaraka anavy akeo tsisy raha koragnina koa za ataon'olona hoe tsy navoaka zalahy igny tsy marina zay olo maventy aby aketo ka zay angamba ny anjara fitenenako zay ny message tiako alefa ary miandraandra toromarika avy aminao zahay Andriamatoa Premier ministre. Mankasitraka ny fahatongavanao eto averina indray mandeha oreketiny tantara izao zavatra zao. Maro anareo journaliste antoerana
Maro koa ny journalista avy Antananarivo afaka manaparitaka ny vaovao manerana ny nosy. Ampahafantaro anary zareo agny fa nisy lanonana lehibe niseho androany teto an-tampon-tanànan'ny Toamasina izay paritiny Premier Ministre, chef du gouvernement. Wela anao Andriamatoa Premier Ministre. Mankasitraka antsika jiaby, mankatena tompom-bavy, aingane Andriamanitry ny fiadanana sy ny fahasalamana, hitantana tokantragnontsika tsiraikiraiky avy.